Salama daholo androany sika de ndondrera hiresaka ny trangan-javatra izay tena nampalahelo no sady nagaga ny besin'ny maro izay nisiho tao anatiny ity roa herinandro tato ato izay. Matetika moa isika mahita trangana tsy fandripahalemana sy ny von'olona mahatsiravana eto sy roa fa ny zavatra niseho tany ampanefy atsimon-drano indray dia vehivavy mpiasa ansena rakotra tsatokantsy hitafaty tao anaty lavadrano izay fantatra fa nisy namono tamin'ny fomba Feno Habibiana ka tena nanaitra ny maro raha vantany voanandresy nahita an'izany trangan-javatra tany ampanefy atsimon-drano izany. Ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy WATAWATA GASY tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary. Tamina fomba Feno Habibiana no namonona an'ilay vehivavy 20 taona voalaza fa piasa eo anivony teny mirandoholona izay hitafaty tao anaty lavadrano tetsy amin'ny fokotany talata anelanelany Amboaroy sy ny Antanety be commune Ampanefy distrikany Antananarivo atsimon-drano iny. Rehefa nakarina sy natao fizanana alakamisy lasa teo dia hita fa nisy namono ity renim-pianakaviana ity. Nisy trobaka zava-maranitra maromaro ny vata mangatsikany nokapohina tamin'ny vy ny lohany sy ny handriny. Feno ratra ihany koa ny vatany manontolo sady naboridan'ireo tsy matatody ity vehivavy 20 taona ity. Efa tamin'ny talata 12 oktobra no nanomboka tsy hita ity vehivavy ity. Fantatra nefa fa mamita fanamboaran-trano eo amin'ny toerana voalaza io izy ary hanatitra fitaovana no antondiany teny saingy tsy niverina nodintsony no ny aveo. Nanao fikarohana azy ireo fianakaviany. Rehefa nidina teny amin'ilay toerana misy ny trano voanamboarana izy ireo dia akory ny hatairana fa tao anaty lavadrano teo amin'ny tokotaniny no nalatsaka ireo olon-dratsy ny vata mangatsika n'ilay renim-pianakaviana ity. Nanomboka teo dia ny mpiambina tao no nahihina ho nahavanina an'io tranga io izay hiloka be vava io. Tsy hita tao an-toerana mantsy ity farany nandritra ny fidinan'ny mpitandro ny filaminana teny an-toerana ka izay no nahatonga an'ireo mpitandro ny filaminana nanohy ny fanadihadiana sy ny fizotrany raharaha teny an-toerana teny. Rehefa nandeha nefa ny fotoana ary niezaka nanao ny asany ny mpitandro ny filaminana amin'izay fanaovana fikarohana isan-karazany izay dia fantatra fa ilay mpiambina sy ny rahalahy no nahavandoza nahavita namono nahafaty an'ilay vehivavy 20 taona izay sekretera eo anivony teny mirandoholona hitafaty teny fokotany Antanety be Antalata commune Ampanefy distrikany Antananarivo atsimon-drano iny araka an'izay voalaza teo aloha izay. Nokapohin'izy ireo tamin'ny briky ny lohan'ilay ramatoa. Tsy nahatsiaro tena izy vogatr'izany ary nofatorana ny tongony sy ny tanany ka naolana sady nalatsaka tao anatin'ny lavadrano ny vata mangatsika no ny aveo. Efa voasambotra izy mirahalahy reto amin'izao fotoana izao. Niaiky ny heloka vitany izy ireo ka nasaina naveriny amin'ny Tsipriany ny fomba namonoan'io vehivavy io. Tao anatin'ny famotorana no nahafantarana fa resabola no nahatonga izao von'olona Feno Habibiana izao. Voalazan'ireo tsy matahtody mantsy fa mbola misy tsy voaloha ny karaman'izy ireo. Tezitra noho izay izy ireo ka nivokany no taperin'izy ireo ny ain'ity mpampiasa azy ireo ity. Ilay rahalahiny kosa no nanampy ny raitsy kombakomba tamin'ny ilay heloka bevava mahakasika an'izay famonona izay. Rehefa nahavita ilay asa ratsy izy mirahalahy dia nalatsa ny tao anaty lavadrano teo mandidina ilay trano voanamboarana ny razana. Nototofan'izy ireo tamin'ny ranotany amina gony tsy menitra ilay lavadrano. No hidina tamin'ny gadena ihany koa no ny aveo mba hanafenana an'izay faty izay. Ny zanak'ilay niarambona kosa no nanao fikarohana any reniny izay efa tsy nody tao an-trano nandritra ny andro maromaro. Ka izay no nahatongavan'ny polisy teny an-toerana noho izay fitondrasany ilay zanaky ilay ramatoa novonoany reto tsy matahtody reto azy ireo teny an-toerana teny mba hanao fizahana ny toerana misy an'izay nofo mangatsikany izay renin'izy ireo izay. Ny polisy tao amin'ny BC3 mo nandray an-tanana ny famotorana an'ity raharaha von'olona mahatsiravana ity. Midika izay fa tsy kely lalina ny ratsy ary miseho ny endriny rehetra izay resaka tsy fandripahalemana izay amin'izao fotoana izao satria mantsy raha izay mpiambina izay karamainao izay no hamona hahafaty anao dia tena hahafaty anao tokoa izay satria izy ireo ny olona izay nametrahanao fatokisana tao anatin'ny fotoana maro ary izy ireo ihany koa no mahafantatra ny alehanao mandroso sy miverina izay amin'ny maha olona karamaina azy ireo amin'izay
fambianana ny tanàna izay. Matoa vitan'izy ireo moa ity resaka fahabibiana amin'ny famonoan'olona ity dia mety efa zavatra izay efa nomaniny hatramin'ny ela moa izay indrindra fa ny teo amin'ny resaka fanolanana izay satria tsy vitsy amin'olona no tsy afaka mafehtena eo manatrehany izay filana izay ka izay no mampitsiry ny sain-dratsy ao anatin'ny olona sasany ka manatanteraka an'izay resaka fanolanana izay. Mety tsy tena andeha hamono an'ity ramatoa ity angambany izy ireo raha tany am-piandohana fa nieritreritra hoe hanolana fotsiny fa vantany voavita nefa n'izay fanolanan'izy ireo zay mety nieritreritra ihany koa izy ireo no mety eo amin'izay ho voka-dratsy eo amin'izay fanolanana izay ka ny hevitra izy ireo fa tsy misy hahita izao fahabibiana izay vitan'izy ireo izao ka izay no nahatonga azy ireo any afara amin'izay famonona izay amin'izay mantsy tsy misy mahita intsony nefa ny mamono olona izany dia tadidio fa tsy tahaka ny mamono vorona na ihany koa mamono an'ireny karazana biby fiompy ireny ka tsy ho hita ianao rehefa manao an'izany fa matetika ny olona mpamono olona dia tratra foana na iza alehanao satria ny olombelona moa amin'ny mahazava-boarin'Andriamanitra azy izay dia manana ny hasiny ary manana ny lanjany manokana raha oharina amin'ireo zava-boary rehetra eto ambonin'ny tany. Ka mitandrema foana ry zareo indrindra ianareo izay manan-katao ireny rehefa andeha amin'ny toerana somary lavidavitra ny fianakaviana fa mitondrasa namana ihany na ihany koa mitondrasa havana izay mba lela matanjaka ihany fa sodia mantsy efa diso matoky loatra anireny gardien ireny ka lasa mivadika zavatra tahaka an'izao nefa ny aina tsy ananampiry satria lahatokana ny aina ary ny maty dia tsy hiverina intsony nefa ny mpanao ratsy etsy ankilan'izay dia mitady fomba rehetra mba ahafahany manararaotra amin'izay fanaovan-dratsiny izay mba ahafahany migalabona sy miaina amin'ny zavatra izay tsy nisasarany ka noho izay dia aleo misoroka toy izay mitsabo fa ny ratsy dia tsy kely lalana ary tsy olona lavitranao no fahavalonao fa matetika ireny fahavalonao ireny dia olona izay nametrahanao fatokisana tao anatin'ny fotoana maromaro. Etsy ankilan'izay dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo izay avy ety amin'ny WATAWATA GASY ainganeka ho tsara levelona ny maty ary aza misosoka lelontsony ho anareo izay fianakaviany manamanjo izay fa ho an'ireo nahavandoza kosa aingane mba ahazo sazy izay tena mifanaraka amin'izay habibiana izay nataon'izy ireo izay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy tao WATAWATA GASY tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.